Tahaka ny mahazatra dia notanterahina teto amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka teto Ambohitany ny fananganana faneva-pirenena androany 4 janoary 2024. Taorian'izany dia niroso tamin'ny fifampiarabana tamin'ny nahatratrarana ny taona vaovao ny mpiasa teto anivon'ny ministera Foibe. Nisy ny lahatenin'ny fandimbiasana ka raha matoa sekretera jeneraly dokotera Fanjambololinyaina Dominique no nisy olo-tena ny mpiasan'ny fahasalamana nitondra ny teny fiarabana sy firarian-tsoa ho an'Andriamatoa Ministra Professeur Rakotovao Anitrala Jean-Louis. Nontonandro zao dia adidinay zanaka no miarabany ray aman-dreny natratra ny taona vaovao ka indreky zahay rehetra hitondra ny anjara solomody akoho zao atolotra anay amin'ny kafaliana dia ny raha findrina ny Andriamatoa Ministra makasitraka tokoa. Ireo toeram-pitantanana rehetra kosa dia samy nanolotra solombody akoho sy ny arahaban'Andriamatoa Ministra mialohan'ny lahateny izay nataony. Secrétaire général, Andriamatoa isan'ny tali général ao amin'ny ressources, ao amin'ny médecine préventive na ao amin'ny cure de soins. Nareo taly vory marobe na avy ao anatin'ny direction régionale koa, nareo chef de service, ao ny chef de division maro samihafa ka mpiara-miasa rehetra tokolasy tokovavy. Ny teny azo tononona voalohany misaotan'Andriamanitra isika satria izy no mangamina amin'ny fiainana ka dia nomeny tombontsoa manokana amin'ity androandroany ity afaka amin'ny famorena ka dia miara aba atsika tsirairay avy tratra ny taom-baovao, tratra ny asaramanitra ary manaraka zay dia mirary sosady ho atsika tsirairay avy. Fotoana koa zao izay anomezana ary anolohana ny afaka sy ny lalana amin'ny ankapobe alehan'ny ministera indray ny amin'izao taona 2024 misokatra zao sy ny manaraka. Tsotra ny any teny isika dia ao anatin'ny fanarahana sy famitana ny vinany filohan'ny repoblika fa dia manaraka ny torolalana, manaraka ny lalana izay efa napetraka isika ao anatin'ny asa isika, ao anatin'ny fanarenana isika ary ao anatin'ny fanorenana isika. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia anisany ataoko hoe sangany satria manana anareo, manana antsika tsirairay avy rehetra amin'ny fampandrosoana amin'ity Madagasikara ity. Manarak'izay dia zavatra 5 sy 6 no matematika dia ny fanatsarana ny foto-drafitrasa, ny fanorenana foto-drafitrasa. Mananika ny 6 CSB napetraka fototra nanomboka tamin'ny faran'ny novambra iny ka hatramin'ny ny voalohany taona iny 1er janvier iny zany ka dia misaotra nareo ny amin'izao. Faharoa dia ny fampitova, tsy maintsy ataontsika fampitova tsy azo ekena ntsony zany foto-drafitrasa zay aorona nefa tsisy fitaovana ao anatiny. Fitondram-panjakana ankehitriny dia manao zany voalohany raha mihitsy fa zay tokanantsika rehetra dia tsy maintsy misy fitaovana ao anatiny. Fahatelo dia ny amin'ny olombelona izay hiasa ao anatiny. Manaraka an'izay moa zany dia anankiroa zay efa eninareo dia ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana manaja ny maha-olona. Ny manaraka moa dia ady amin'ny kolokolo efa napetraka atsika ny tolérance. Ny manaraka an'izay dia mbola tiako ny mampatsiahy ny leitmotiv-n'ny ministra sy itsika rehetra mpiasa fahasalamana rehetra ato amin'ity ministera fahasalamam-bahoaka ity dia ozy atsika hoe visionnaire itsika e. Faharoa dia ny fanatanterahana aingana ny asa eo am-pianatarantsika rehetra. Ny
fahatelo dia hoe anticipation, ary farany a dia le hoe suivi, fanarahany maso. Ny zavatra natolotra nareo teo a voaray a dia araka ny fiteny tombobe ny alana, ny sainany eritreritra mbola hiamatsily foana, ny tanana mikirakira hiamatanjaka, ary ny tongotra natetitetisero mitady an'izany a dia homelamelaka tahaka ny gazela, ka dia vita antsaka ny sandava ny aditareo fanjakana sy nandraikitrareo, fa ao koa ny adidy amandraikitra any amin'ny ankonana sy amin'ny fianakavita. Zay na maranako azy a, ka dia makasitraka, makatelona tompilasy tompivavy isika rehetra fiasafanjakana rehetra manerana misy a soka rehetra.